Radora Falmanana no samboriny zandary teny amin'ny CCI vato. Varotra mahery ny dimanjato eny amin'ny pochard, voafefy ny tsena nandritra ny fihiboana tany an-trano. Tsy fisiany fandrindrana mazava, velo taraina ireo mpamily kamiao mpitatitra entana. Ampitsikina tompokilasy tompoky vavy no iarabananao amin'ity alina ity alarobia voalohany ny volana aprily taona 2024 tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS no manasanao mpanajana izay anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao makasika ny tatitra avy eny amin'ny CCO eny Ivato makasika ny Covid-19 no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity ny ampy efatra indray ireo tratry ny tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara raha toka 20 zany teo aloha de fantatra zany fa 420 zany amin'izao fotoana izao ny 270 amin'ireo de fantatra fa tsy ahitana ny sotraretina raha toka misy 12 kosa ireo ahitana ny sotraretina tsy mbola misy kosa ny sitrana sy ny maty atreto fa vovô makasika ny raharaha ny momba ny Radora Falmanana kosa de tsy mbola mivalony ny raharaha iny hatramin'izao zavatra fandray no nitranga teny Ivato teny androany Asinarandre Malala sy mira tahiriny aina ranarina no mitondra ny andindininy izay. Ny maraina tamin'ny folo misandratra andro tanoany tena anivon'ny section de recherche criminelle teny fiadanana ny filohan'ny fikambanana ny fanamaolona raha ny fantatra teny amin'ny CCI Ivato no nisamboran'ny zandary azy androany maraina rehefa nanatitra ny avany atao fitiliana ny tenany manjavozavo be ny antony zao fisamborana izao. Trangamarina zany teo amin'ny parking zay de za andeha hanao an'le test de zalahy ny andro teo amin'ny parking normalement zany ka izy hoe ndola hoentinany fa tsy maintsy manao test de izy moa tsy maintsy manao an'le satria vitany 14e jour-ko de zay le izy de za niditra tany de zalahy ny andro teo amin'ny parking teo de za zany vita le testako satria mbola ela be satria olona be da be de mbola miandry le certificat de miverina fa tsy hitantsolo le ry de niraisin zalahy tao ha Fa ina zany tranga tao raha marina Tsako de fa sy sara no nahita anazy ty fa de tsy fantatro zay marina. Zavatra nitranga tao de tonga sandarma de hoe misy tsonanao any amin'ny fedanana fa andaonao manaraka anay tsy niteny zany sandarma reo hoe inona le tsonanao fa tonga de misy tsonanao fotsiny any amin'ny fedanana de nalaina moa ny telefona de mibaiko azonay de ny telefona tsy azo milafa manaraka anay zay mibaiko azonay de hoe mijanona tonga de andeha izy président fa tonga de manara fotsiny no any fedanana rehefa aveo de za koa moa zany tonga de niteny hoe ok fa ndao de arahako any zany nareo président tena ndanao izy endasy miky fizy mbola manao le test tao fa rehefa vita le test de manenjika anany nareo aveo tsy disy ka tsisy disadisa zay fotsiny de tsy fantatra tsisy resaka any zay tonga tsara de zao mahafantatra za raha gagabe na kasi ifa hoe naraindra raha ty zavatra reo tsisy nino iry zavatra mipetraka teo tamin'iray ora sy fefany ny alana teny fiadanana dia mbola voatazona tao iny Radora Falmanana andrasana ny toy ny raha ty saingy nametra-panontaniana ny maro raha nahare zao vaovao zao hoe mbola fotoana ny fisamborana ve izao indrindra amin'izao vanim-potoana amin'ny amehana amin'ny resaka fahasalamana eto amin'ny firenena izao. Iny fanadihadiny ny Radora Benjamina sy tahiriny aina ranariny rininy no hiampitatsika amin'ny vaovao manaraka ny tokony andray ireo mpivarotra tetsy amin'ny tsena ny posara sy ny manodidina iny androany raha ny fantatra de gaga ireo mpivarotra no sady ny varaontsana raha nahita ny tsena izay efa nifefy raha vorazafy mahenina sy tokony aina raha maro lahy. Nisy zavatra ambadika avy ny fihiboana tany an-troana ireo mpivarotra 10 eny am-pochara rehefa manaja ny fepetra ny tsiraray ny toerana fitadiavana vola isan'andro nefa nifefy tsy nisy fifampiresahana meloa ny fanampiana andrandraina avy amin'ny filohan'ny repoblika etsy an-danina tsy mbola nisy akory. Nasaina nanao confinement tany an-trano zay nefa rehefa nasaina nakana zavatra hitanay zany amin'izao dia mifefena ny toerana hivarotanay sy zavatra mba ampidiranay sakafo hoaninay makany aminao zay andre matofolo apitodikainy aminao indrindra ny fitenenana satria zay nanaja tokoa zay zavatra zay nitenenao hoe mijanona any an-trano zay sady efa miandry ny fanampiana avy any aminao mbola tsy misy zay sady ny zavatra hivarotanay mbola takona mbola fefenao ohatran'izao ny 90% amin'ireo tompoka dia misambola any amin'ny banky sady tianareo zay higaja daholy tianareo hitombo ny makorela tianareo hitombo ny mpamaky trano eny tonga ny
ny fifidianana izay teto angamba efa nolazain'ny olona mihitsy fa fozahorana satria izay ny anisan'ny olona nifidy anao teto efa tapaka foana ny lalana teto tamin'ireny fotoana ireny na mera na ny filoham-pirenena izay teto nisany hoe ny olona tena nifidy anao nefa ny nohon' izao hoe dia manao mitsipadony lakany tana ve anao andriamatoa filoha mba jereo momba anay madinika fa aza dia atao an'izao dia ho aiza zany zay 20 taona 20 taona mivarotanay teto amin'ity toerana ity ary misy foana ny korotana fa mivahana foana tsy amin'izay fa naninona tompoko ny tsy mivahana ilay izy mba nampiantso farafaratsy ny delege anay hoe ahoana fa ho fefeny ity janona ny an-trano zay zao ny zavatra nandroanay voafefy ilay toerana mijaly zay nefa ny eritrereto hatsamin'izao ilay fizarana nandritsy ny herinandro mbola iandrasana eto tena tsy naheno ninnininy izay fa isa maraina izay tonga eto miditra mivarotra vita gasy amin'ny 4 sasany maraina miala amin'ny 7 sasany miditra mivarotra solda mandraparivon'ny andro tsy mbola nisy ny teniny iza tsy niteny taminay hoe ho fefenanay io ny anina hoanina tedavina isan'andro eto dia tsisy atao aiza reo zanakay izay miteraka anakifiry. Izay ny zava-nisy teny amin'ny tsenan'ny posara iny fa tsy mbola mivaha kosa treto ny olana ireo mpitatitra amin'ny fiarabe na ny camion eto andrenivohitra mifanipaka atrandry ny fanazavany ny tompon'andraikitra mahakasika izay Mirado Benjamina sy Tahiriny Aina. Ety Anosy Atondrevana no misy ny mpanao gazety ny MBS amin'izao fotoana izao izao olona vory manodidina izao dia tsy no ninona akory fa manao fitakiana izy ireo noho ny asa fivelomany ireo mpitatitra mpitondra camion mpitatitra fasika sy briky ireo mpanao ny asany amin'ny fiainana andavanandro noho ny fepetrany raisin'ny fanjakana zany amin'ity resaka confinement na ny fibohana ny trano ity dia manambana ireo mpitandro ny filaminana fa hanao fourrière ireo camion izay mbola minimy asa manao fitakiana izy ireo araka izany ary mangataka ny fepetra avy amin'ny fanjakana mba hamany olan'izy ireo. Andehantsika hiresaka amin'izy ireo avy hatrany ary aloha. Nametraka moa zany ny fitondram-patsakana malagasy hoe afaka mivezivezaka lalàna zany ny transport camion izay mpitatitra entana. Anefa ny zavatra nisy zany dia nisy ny fanohanana ataon'ny mpitandro ny filaminana nay transport zany camion hoe tsy mahazo mandeha mihitsy nareo raha tsy manana autorisation mazava. Izay nefa ny tenako zao nandeha teny amin'ny ministeran'ny ATT nanadiady sy ny teny an'izay hoe ahoana mahakasika an'ilay fitaterana camion amin'ilay autorisation dia ny ministeran'ny ATT zany no nilaza hoe valable afaka mandeha ny camionnaire tsisy fanohanana mihitsy. Nefa zay rehefa nampiasa ilay camion dia nisy ilay fanohanana efa nanomboka tamin'ny zoma lasa teo izy io no nisy zavatra izay. Tsy dia ilay hoe chauffeur ihany na ny tompona camion ihany tsy maintsy sakafo amin'io fa rehetrarehetra be dia be misy any amin'ny betsaka hatrany amin'ny carrière hatrany amin'ny fangalana fasika hatramin'ny voasary any ambodisary etsy izay daholo misahana indreny ny zezika camion mitondra zezika tompoka mangataka izay mba vahana ilay izy fa be dia be mihitsy zany ilay mivelona amin'ilay camion mandeha fa rova mijanona ilay camion dia maro tena maro mihitsy no tsy mihinan-kanina amin'ireo fijanonan'ireo le camion zao. Lany ny pelatana tena lany ka ny asanay zany mitona fasika mitona briky mitona zao rehetrarehetra zao nefa tsy mahazo mandeha zay fa barena zay anefa tsy afaka ny angalatra raha mangalatra zay tsy mahavita gadra tsony zay satria zay raika 20 taona. Araka ireny hitantsika tao anaty fanadiadiana ireny dia fitakiana no ataon'ireto fianakaviana maro ireto mpitatitra ireto izay mamelana ankohonana maro ihany koa ao anatin'izao fivelomana amin'ny fitaterana ataon'izy ireo zao. Chauffeurana camion ireo fa tsy chauffeurana taxi brosy akory izay mba mangataka mba ahafahan'izy ireo mivelona sy manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana zay ihany koa no masaka azonay natolotra tetỳ Anosy Zato Andrefana tetỳ. Fa tamatavy akao kosa ndraika dia miantso ny fitondrana sy ny mpitatana isantsokazana ny mpamily camion ao amin'ity renivohitry ny Betsimisaraka ity noho ny fahasahiranana izay mahazo azy ireo amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitam-baovao androany dia nisy ihany koa ny hetsika izay nataon'izy ireo. Vaovao tanterany Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Manome valambe fapoloran'ny fanjakana ny mpamily camion any Toamasina ny jerena ny fanampiana azy ireo. Raha ny fanazavany ny mpamily afaka manao ny asan'izy ireo ny entana mihitsy no manomboka olana. Izany hoe manomboka tsy misy intsony ny entana eny anivon'ny serana tsambo ny Toamasina. Etsakilany tsy tonga ny sambo
matahotra ny sazy-pahatarana no ilay fampitokana mona 5 andro ny fanjakana miampy 5 andro ndraisy ny spat ireo samby mpitondra entana tonga vokany tafitsoka any Maurice avokoa izany ireo entana tokony alefa aty Madagasikara amin'izao metraka fitarainana fitondram-panjakana tsy mbo anatin'ny répertoire zay chauffeur camion amile resaka fanampiana ny taxi be sy ny siatra samby hafa nahazo fa ny camion tsy ao anatin'ny répertoire ekena fa namoaka dito ny fanjakana fa hoe ny camion mahazo miasa fa ny asa tsy misy sambo tsy misy zao betsaka chauffeur tsy anasa betsaka chauffeur sahirana tsy malofa trano ny sakafoany efa tsy misy ka zay ny tena mampalaelo ny chauffeur omeo fanampiana zay ampitovy amin'ireo chauffeur taxi be sy ny sisa mamme 24 heures ny fitondrana zany zay amin'ny andiniana zay zavatra aorian'ny Vaovao Mbs Alarobia iroso avy hatrany amin'ny fitokonana Vaovao ireo mpamily camion raha toa ka tsy misy ny vahaolona na arosin'ny fanjakana iafara amin'ny fanatsaran'izy ireo ny asa fitaterana entana mihitsy aza izany mahatsiaro mijaly no ny mpivarotena mantsy ireo mpitatitra camion araka ny fampitam-baovao avy amin'ny namana Joël Rakotomalala Toamasina. Izay ny tany Tomasina iny fa iverina eto andrenivohitra kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity saika mitaraina amin'ny resaka fizarana varomora avokoa ny ponina isaky ny fokotany eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao nisy ny fanadihadiana izay nataony Jessica Miray sy Andra Kotomalala makasika izay. Ankoatra ny filaharana manomboka Vaomarimbe ny filaharana tsy misy elanelany anisan'ny mampitaraina ny olona ihany koa ny tsy fahampiny mangarahara amin'ny fizarana varomora eny anivon'ny fokotany. Fokotany anisan'ny antso anainy tety Ampasapito. Tsy nisy tompon'andraikitra intsony teto amin'ny CEG Nansana tamin'ny fotoana nandalovanay tokony tamin'ny 12 ora sy sasany atoandro. Fokotany anisan'ny nandalovana ihany koa tety Nosbe. Avy hatrany dia nantsony olona izay vao nandalo tety. Izany le fizarana varomora dia zay zany milahatra voamarina be ny miaraka amin'ny zazakely ny misy zany akifidifidy tavan'olona be misy omezareo numéro 1 misy tsy omezareo numéro dia misy zany le amin'ny comité fokotany mihitsy zany no miantso olona hoe vao milahatra rena be zany efa milahatra aloha dia efa tsy mahazo akoina zay miaraka amin'ny zazakely tsy rariny le olona milahatra manomboka amin'ny fika maraina tsy mahazo fa miverina le comité nefa viany milanja vary milanja menaka mampalahelo any zany le toe-javatra ohatr'izay fatramisanay dia ny zavatra angatanay amin'ny any ambony misy karazana lista angatahany zareo le lista nefany raha mandefa mangataka lista zao zareo hoe alefaso ny listan'ny mpanasalamba dia mandefa alefaso ny listan'ny mpivarotra morondalana dia mandefa alefaso ny listan'ny mahantra dia mandefa alefaso ny listan'ny beantitra dia mandefa avy eo nefa zareo miteny hoe fiheran-jareo zany le isa ohatra hoe beantitra 12 any amin'ny fokotany ray dia amin'ny fokotany sasany miova avy eo nefa lasa mampifamaly amin'ny vahoaka le satria zao alefa le lista voalohany filtreny zareo le lista saingy zao mampalahelo za zao tamin'ny 5 maraina nefa nilahatra terrain complexe nefa hatramin'izao tsy nahazo efa hatramin'ny 20 taona anatin'le tsy tafiditra mihitsy zay satria nalaina résidence légalisation anakaram-panondro dia misy boatra secteur 1 zao zay dia secteur 1 tsy mahazo fa secteur 2 ny tena mahazo dia raha fahazahoana izy zany sady tsy voatampone ny anaran'ny lista rehetrarehetra ny tsy tonga any fokotany rehefa mananjara hoe 50 olona ihany no mahazo fanampiana nefa za anisan'ny tokony asa satria 70 taona mahery mampalahelo zany zavatra zany za zao ny asa ataoko dia fa raté amin'izao zavatra zao ka zay zany mba ampitako any mpitondra hoe tokony tsisy fanavahana mahitsy zany ty zavatra ty fa tokony hoe amena daoly ny vahoaka satria reo olona reo nge mitrongy isan'andro isan'andro e nohaniny anio nohaniny tiadavany anio hohaniny androany ity raha ty raha mitoy tena ohatrany orasy ty tsy le aretina tsony ny afatin'ny olona tsy ny anohanana ka oka mba andinika amin'ny fanjakana somary iverenantsika kely ny vaovao makasika ny Covid-19 eto amintsika somary mifamafao be any ny antotanisa izay navoaka ny ministera ny serasera sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny omaly araiky amin'ny 30 ny volana mars samana ny antotanisany izay navoaka ny avokoa ireto ministera rotonta ireto noro fitiavana sy Mathieu Princy no mitondra ny andindiny izay
Mampametra-panontaniana ny maro ny antotanisan'ireo olona vaovao tratry ny aretina Covid-19 omaly talata 3 Martsa navoaka ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Ministeran'ny Serasera. Fito ve izany sa 5 ireo olona voamarina fa cas positif tao aorian'ny fitiliana natao teny amin'ny Jumboscor Ankorondrano sy CCI Vato. Etsy andaniny, fito no nambarany teo anivon'ny Ministeran'ny Serasera mitondra io tsy mokaretina io omaly ary mbola lefa amarinina eny amin'ny Institut Pasteur izy ireo. Amin'ireo fito ireo, ny 4 no cas positif tamin'ny fitiliana natao teny amin'ny CCI Vato, ny iray kosa teny amin'ny Jumboscor Ankorondrano ary ny roa farany tamin'ny fitiliana natao teny amin'ireo toerana fitokana monina hafa toy ny hôtely, ny knaps, votovorona. Araka ny vaovao no entin'ny filoam-pirenena sy ny mpitondra teny mivantana avy eny amin'ny CCI Vato ny andro ny talata 3 Martsa. Etsy ankilany kosa, tsy mitovy tanteraka amin'izay voalazan'ny Ministeran'ny Serasera izay anefa ny antotanisana ambarany avy eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. 5 no nambarany fa cas positif. Fitiliana FAOB Covid-19 ireo pandemisa 3.700 nandeha tamin'ny sidina anabakabaka ny 12 sy ny 12 Martsa no natao teny amin'ny CCI Vato sy Jumboscor Ankorondrano. Niarahana tamin'ny fiadidin'ny Repoblika sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ary ireo ministera hafa. Nozaraina taratasy fanamarinana fa tsy mitondra ny tsy mokaretina ny 4.700 amin'izy ireo ary afaka miverina eny anivon'ny fiarahamonina. Ireo 5 nambaran'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka fa cas positif dia noentina nanatona tobim-pahasalamana avy hatrany anarahana akaiky ny fivoaran'ny toe-pahasalamany. Mamarana ny herinandro faharoa amin'ny fiboahana an-trano isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho an'ny androany dia tsikaritra fa somary goragora ny fifehezana izany. Jessica Miray sy Andra Rakotomalala no mitatitra ny andindinina izay. Ampasapito, Besarety, Ambohijatovo akaiky ny RMA, Anosy-be. Toy izao ny fifamoivoizan'ny olona sy ny mpivarotra amoron-dalana tokony ho tamin'ny 12 ora atoandro androany. Ny tany Ampasapito sy Besarety tsy nahitana mpitandro ny filaminana mihitsy tamin'ny nandehananay. Tety Anosy-be kosa nisy ihany saingy nanohy ny fiainana andavanandro ihany ny mponina na tamin'ny 12 ora mahery azy. Sarotra ny anaovana confinement any Afrika. On lahatsoratra navoakan'ny Le Point Afrika ny talata 3 Martsa teo. Confiner l'Afrique, mission impossible, on lohateniny. Ny ankamaroan'ny mponina aty Afrika dia miaina latsaky ny $2 isan'andro avokoa ary ny fitadiavam-bola dia saika tsy ara-dalàna avokoa na informel. Sarotra araka izany, hoy hatrany ity lahatsoratra ity ny hanajanona ireo Afrikanina any an-tranony. Hatreto, tsy misy afa-tsy ny fihiboana ihany anefa ny fisorohana tsara indrindra hiadina amin'ny Covid-19 ary efa voaporofo izany tany amin'ireo firenendehibe, isan'izany i Chine izay niandohany valana aretina. Fa vaovao avy amin'ny Analalava kosa indray dia nisy mpizahatany tonga ny alatsinainy ariva teo atao amin'ny fokotany Nosilava commune Analalava izay nitondra bateau en voile miisa 3 nitondra olona miisa 420. Nidina avy hatrany nijery zava-nisy ny lehiben'ny district, ny lehiben'ny boriboritany ny Analalava, ny médecin inspecteur, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety ary ny ben'ny tanàna. Raha ny nambaran'izy ireo dia nitsoaka ny mety ofisiny coronavirus ao Nosy-be izy ireo ka nijery ny toerana mangingina mba tsy misy olona hipetrahana. Nasaina niverina nody any Nosy-be izy ireo raha ny vaovao azo hatrany. Ny fizahana maripana natao tamin'izy ireo no nahafantarana fa tsy mitondra ny tsy mokaretana kosa ireto mpizahatany ireto. Ny azo lazaina amin'ny tranga tahaka izao dia mbola tsy voafehiny ny fanidinany ny sisy tany eto Madagasikara. Fa maro amin'ireo mpikaroka eto Madagasikara zany hoe ny mpikaroka malagasy no te hitondra ny anjara birikiny amin'ny resaka fikarohana momba ny ady atao amin'ny Covid-19 ity. Nisy araka izany ny sosokevitra sy ny voka-pikarohana iray nentin'ny mpikaroka tetsy Antsakaviro. Mirady Dora Benjamina sy Tahiriny Aina Ranariny Rina. Efa tany amin'ny volana janoary tany dia efa nisy tamin'ireo mpanao fikarohana momba ny fitsaboana nentim-paharazana malagasy no efa nanolotra vahaolana ny amin'ny fisorohana sy ny fanefitra ho an'ny coronavirus.
mandalo fotoan-tsarotra ny firenena kehitriny manampy betsaka amin'ny fisorohana ireto fepetra ireto. Misy le atao hoe pomme fausse antivirale io hitanay misy karazana zava-maniry izy io eo amin'ny fito manana propriété antivirale sy antibactérienne. Izy ireo dia misoroka miaro araka lazaiko teo dia mandeha any amin'ny tanana, dia ampiasaina any amin'ny tanana izy aloha fenonina zany ny asiana kely ny sorana tsara dia avy eo foana. Fa misy manaraka an'io misy huile essentielle complexe, anisan'izany ny ravitsara izay fantatra moa zany fa anisan'ny antivirale matanjaka ary efa fantatra azy eran'izao tontolo izao satria raha ny zavatra fantatray dia ny ravitsara zao no ampiasaina indrindra eran'izao tontolo izao edina amin'io virus io. Ny fahatelo dia fampiakarana ny herim-batana tontolo na ny système immunitaire dia misy le hoe fandrava. Tanjon'ity ivitoerana ity no ampaleotena ny Madagasikara amin'ny fiarovana ny vahoaka ao aminy amin'ny tontolon'ny fahasalamana. Fikarohana voasedra ary tsy mena amita amin'ireo any amin'ny firenendehibe toa any Chine sy Inde. Mampirisika ny manampahaizana malagasy rehetrarehetra anohy satria tsy vitan'olon-drery io. Tsy vitan'olon-drery io ary zavatra ngeza be io, zavatra goavana be io fa ny groupe JCR Vaniala moa zany dia efa nanomboka tao amin'ny sur le terrain dia efa nandefa eran'ny Madagasikara. Tokony vitantsika zany fa za zany dia azo lazaina izay le défi ho atao fanamby. Fa Madagasikara dia manana ny mahizy azy ary mahavita izay tokony vitany ihany koa zany miafaka miaro tena izy amin'ny tsika manko nositsika tsy afaka miatehitra amin'ny hoe firenena tsy mba aitsaka ketsy na la Réunion na Maurice, tsika zany tsy maintsy manana ny fiarovan-tena tsika ary manana tokoa tsika. Anisan'ny manampibetsaka amin'ny fisorohana ny tsy mikaretina Covid-19 na ny coronavirus ny finanana sakafo ara-pahasalamana isan-karazany. Nisy araka izany ny fanadihadiana izay nataon'ny Ravora Zafy-Mahenina sy Toky Ramarolahy momba izay. Zava-dehibe ho an'ny vatana tomaty sy salama ny fihinanana sakafo fenotrikaina ary mampitombo ny hery fiarovana. Tsy mora andarana aretina ary afaka miady soa tsara amin'ny fianaky ny coronavirus. Sakafo isan'andro no takiana amin'izany. Misy protéine, ny fanomenana, manavao-misela sy mampitombo ny nofo sy ny sisa. Dia anatin'izany ohatra ny hena isan-karazany, ny trondro, ny atody sy ny sisa. Dia ao ny soja ho an'ny zava-maniry. Sakafo mitondra hafanana sy manome hery. Anatin'izany ohatra ny vary, ny haninkotrana, ny zavatra misy farinina, mofo isan-karazany zany sy ny zavatra mamy. Dia koa zany ny menaka, fa ny menaka avy amin'ny zava-maniry tena tsara. Dia ny sakafo fahatelo dia misy an'ireo le vitamine sy ny isan-karazany izay ilaina amin'ny mampandeha ny sela maikapobeny. Ohatra hoe ny misy vitamine C zao ohatra, ny goavy, ny voasary, voasary-makirana sy ny sisa, ny persila reny, vitamine B, ny zavatra maina reny ohatra ny tsaramaso, ny atody sy ny sardine, vitamine B12, ny hena, ny atody, ny trondro, vitamine A, zavatra menamena rehetrarehetra. Dia fa amin'ny ankapobeny zany dia ireo tokony betsaka amin'ny sakafo, voankazo karazany maromaro isan'andro sy ny anamaitso. Ankoatra ny fihinanana sakafo maro loko sy voankazo, ilaina ihany koa ny manao fanatanjahantena ary indrindra manatona mpitsabo rehefa marary fa tsy manao dokotera tena. Arahina tsara hatrany ireo toromarika faran'izay kely hisorohana ny aretina sy ny fiparitany. Vaovao hafa tanteraka kosa indray dia nodimandry i Papa Diouf filohan'ny baolina kitra Olympique de Marseille nanomboka tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 no sady mpanao gazety ihany koa. Raha ny fantatra dia voan'ny tsy mikaretina Covid-19 no nitondra izay fa afatesany izay. Nomena Andriamanamisata sy Mathieu Princy no mitondra ny andindinina izay.
Teo amin'ny fahavalo ambinipolo taona ny pape Diofy ny nodimandry. Raha tany Eropa tany nisy izy, ny saika nampidina tany amin'ny tanindrazany ho tsaboina any Senegal. Tsy tratry intsony anefa ny ainy maly talata ka izao ny afara tamin'ny fahafatesany izao. Ary ny fantatra efatry ny ela moa dia ilay valanaretina coronavirus ny tena nahafaty azy. Noho izany dia nareo ny alahelo avokoa ireo olona akaiky aminy sy ireo mpilalao rehetra ao amin'ny kluby izay nisahany nandritra ny taona maro. Vao maresaka iresa-pirenena kosa indray dia miamafy ny fepetra ho raisin'ny firenena afrikana ny amin'ny adivana ny Covid-19 na ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Fanadihadiany ny noro fitiavana sy Mathieu Prince. Vokatry ny fianaky ny valanaretina coronavirus maneran-tany samy nandray fepetrana ankabeazan'ny firenena aty Afrika. Mahery ny 750 ny tranga coronavirus aty Afrika amin'izao. Farafahakeliny 70 ireo namony ainy aty amin'ny kontinanta afrikana. Samy nandray ny andraiky ny gouvernemanta nanomboka tany Nigeria hatrany Afrika Atsimo tamin'ny alalan'ny Côte d'Ivoire sy Congo Brazzaville. Raha tany Nigeria nandrara ny etsika rehetra nanomboka tamin'ity fiandohany ity herinandro ity ny filoha Muhammadu Buhari nandritra ny 410 andro. Tranga 530 ambizato no niseho tao an-toerana, olona roa kosa no maty ny coronavirus. Any Afrika andrefana, Côte d'Ivoire, 770 ambizato ny tranga voamarina ho coronavirus. Napetraka ny curfew tao Abidjan, marina fa niena hatrany amin'ny 3.4 isanjato ny toe-karena any an-toerana vokatry io valanaretina io. Tany Ethiopia indray nahemotra ho amin'ny volana Aogositra ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Nanapa-kevitra ny nanajana ny zotra-piaramanidina rehetra sy ny fivoahana amin'ny alina kosa ny filoham-pirenena Uganda tany an-toerana. Tany Afrika Atsimo indray, olona 353 no tratry ny coronavirus, 5 no maty. Nanidiny sistany araka izany Afrika Atsimo ho fisorohana ny fianaky ny aretina. Tsara marina fa tao anatin'ny 3 herinandro izay dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fepetra fiboana tanteraka ny Afrikanina Atsimo 750 tapitrisa. I Afrika Atsimo no fantatra fa firenena aty amin'ny kontinanta afrikana ho vomafy vokatry io aretin-mandoza io. Fa ankoatra izay, firenena vitsivitsy no mbola tsy ahitana ny fitaran'ny trangana-retina coronavirus aty Afrika. Anisan'izany, i Comores, Lesotho, Malawi, Sao Tome ary Soudan Atsimo. Igno anakatona tanteraka ny vaovao-tsena tamin'izao hariva izao isaorana inona naraka izany hatramin'ny farany isaorana ireo namanam-panao gazety niaraka ny farimbona tamin'ny fanangonana ny vaovao mankasitraka ny teknisiana ihany koa mandrapitafa topoklasy topokivavy.